Sabotsy fa 4 volana Novambra 2024 tonga soa ato anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao ny MBS miarahaba batompoko. Mitohy hatrany ny fitsidiam-paritra ataon'ny kandida marika Ravalomanana ho fisaorana ireo mpifidy azy tamin'iny fiodinana voalohany ka isan'ny faritra notsidiany tamin'izany ihany koa ny faritry Fianarantsoa andehary hoarahantsika avy hatrany ny fanadihadiana. Tsy misy ny andrasondraso fa asa vetrany no tanterahany kandida marika Ravalomanana amin'ny fitetezana ireo faritra samihafa tahaka ny tao Ilakaka sy tao Fianarantsoa izay nanomezany toromarika tsara ho fantatra. Eo ihany koa ny fametrahana ny komite 5 izay hitambarana ireo vondron'olona samihafa vonona ny anometanana sy hiara-iasa amin'ny fiodinana faharoa. Noharaotany ny mpanao gazety nanontany azy momba ny toetra ara-pirenena tahaka ny resaka momba ny CENI. Rehefa naperaka tamin'ny CENI ny fikarakarana an'ilay izy dia anjanany CENI zany mandadina an'izay fa ny tsika engedy hoe nisy ny filaminana mandrindra ny fanomanana sy ny fifidianana ary ny aorian'ny fifidianana. Izany zany nahariny loatra raha ohatra ka makatoapina ny CENI mba ilana an'ilay fikorontanana. Manoloana ny resabe mandeha momba n'ireo olona manohana azy sy ny fahavononany amin'ny fiodinana faharoa ary ny resaka fitoniana dia tahaka izao nambara ny kandida. Tokony atao aloha izay sy ny filaminana mety misy hevitra tsy mitovy na misy zavatra fahasamihafana fa tokony lamina tsara. Taom-bositra manokana izay fantatsika fa tanàna ny asa tanana izay be ny mahitao zavatra saingy very asa avokoa noho ny krizy teto amin'ny firenena ary isan'ny miandrandra izay fiverenany asa izay ity raim-pianakaviana ity. Famoronana asa moa izay ao anatin'ny fandarana asa ny kandida raha teo. Ny teny rasanay zany azonao tsara ilay mpandroso ny orinasana eto am-bositra eto satria be dia tsy manana asa eto am-bositra zay tena tsisy asa eto zany zara mahita hoe hoaniko hoanina dia sy zay andresy lahatra zany efa be dia be ny zavatra vitany. Azonao tsara mihitsy zay be dia be ny zavatra vitany teto am-bositra teto tsira be dia mahatoky azy anay hatramin'izao aloha hatramin'izao. Hitantsika amin'izany fa mbola miandrandra ary manantena sy mahatsiaro ny zava-bita ny kandida marika Ravalomanana tamin'ny fotoan'andro ny mponina ao am-bositra. Fatahorin'ireo fivorian'ireo filan-kevitra munisipaly eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra kosa no nanapahana hevitra hijerena teboka maromaro ahafahana miatrika ny toedrara misy ankehitriny. Isan'izany ny resaka fako izay mampitaraina ireo mponina ny fiparitany ao ihany koa ny mikasika ny fanotorana tany tsy mifanaraka amin'ny vanim-potoana misy. Tsy maintsy misy araka izany ny fandraisana andraikitry ny komina mba hitsonjovana ny fampandrosoana ny tanàna. Arahantsika vetrany ary ny andindin'izay. Tahorin'ny fivorian'ny filan-kevitra munisipaly teboka maromaro no tsy maintsy hojerena aingana eto amin'ny fiadidian'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Isan'izany ny resaka fako izay mampitaraina fatratra ny rehetra. Voalaza fa mbola misy tsy tomombana ny fitaovana fitaterana fako avy eo anivon'ny Samva. Fa mahatonga resabe ny resaka fako tena mampiomery fa tsy ampy famanona ny Samva na dia atao hoe tsy atsika eto Samva dia very fa tsy dia fotoana iresahana azy loatra nefa fantatra hoe tonga ny zavatra tsy azony anoana izy noho ny tsy fisian'ny tomobila izay mampiasaina noho ny teto-bola izay tsy tonga eo aminy dia miravoravo tanana izy ary tsy erorehetra miara-miaina ny fako amin'ny fotontany tsirairay noho izany tsy entoko navaina mivantana eny an-toerana eny dia fotoana ny koa zao amilantsika sosokely fa tsisy anaika hiaina miaraka amin'ny fako sanavao kosa nasanan'ira tsy misaravazy. Ankoatr'izay ihany koa ny mikasika ny fanotorana tany tsy ara-dalàna amin'izao vanim-potoana ny fahavaratra izao tsy maintsy raisina ny andraikitra manoloana izany toy ny nitranga tetsy amin'ny mare masay herinandro vitsy lasa izay. Resaka ranomolera tena grave io. Ny ranomolera na fanotorana tany tsy vitan'ny mahamono ny tanàna ny toerana io ka manamina rano fa fatika tanàna mahatsaramo satria manomboka amin'ny 15 novambra ka hatramin'ny 15 avril dia tsy azo atao manorana hoe inona ny antony mazerana ny tany mazerana ny camion
dia natatsika izy a zaka lalana sy malalana dia vavisika menakaby azy noho izany a mila mipila iraisana sy iarahana reny resaka fampareny mba tsy vitana ety fotsiny hoe mandeha manao polisy dia mandeha mamosakana eo amin'ny alina fa tsika rehetrarena tokony samy tairaika sy agavipendranoan'izay. Samy nampafantatra ireo olana tsirairay misy eny amin'ny boriboritany andraiketany manomboka eto dia tsy raviravin-tanana manoloana ireo olana mety hanimba amin'ny tanàn'Antananarivo ireo tompon'andraikitra eo anivon'ity kominina ity ary tsy maintsy misy ny fampiarana ny sazy ho an'ireo mini mandika ny lalàna. Nahazo fanampiana avy amin'ny Vaovao Mbs ka avy any Marseille kosa ny mpamonjy voina eto amin'ny tanàn'Antananarivo renivohitra. Anampy ireo mpamonjy voina na tsara trany andraikitra sahanina ity fiara-miasa ity araka ny fanazavan'ny tompon'andraikitra. Raha antsika avy hatrany ary ny mikasika izay entiny fidy andrentsoavina. Nahazo fitaovana sy fanamiana avy amin'ny mpiara-miombonantoka avy any Marseille kosa ny mpamonjy voina komina Antananarivo renivohitra izay ahitana kojakoja fitafy ho an'ny mpamonjy voina toy ny pataloha raiky amin'ny 50, vesta 30, tricot 30, combinaison. Ireo no natolotry ny fikambanana iray any Marseille antsoina hoe Lourdes de Canto del Pompia sy ny Solidarité France Diego Suarez ho an'ny mpamonjy voina ny komina Antananarivo renivohitra. Natao zao hoentina natsarana ny asan'ireo mpamonjy voina ankoatra ny fanampiana, fanamiana nisy ihany koa ireo fitaovana famonoana afo misy roa natolotra izy ireo. Santatra Ambavarano ihany izao raha ny nambarana reto mpanolotra reto fa mbola maro ny ho avy. Ity fikambanana ity izay efa nanolotra toy izao ihany koa ho an'ny mpamonjy voina ao Antsiranana. Nandray ny fampitaovana tao amin'ny foibeny mpamonjy voina tetsy tsara lalàna ny solitena ny ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana ny commandant Franky Ramanoara lehibe ny mpamonjy voina eto Antananarivo. Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana kosa indray dia navoaka androany tetsy amin'ny CCI Ivato ny mpianatra 590 andian'ny 10 amin'ny université tsy miankina iray ISM Adventia. Anisan'ny ity famoahana mpianatra ity ny commune urbaine Antananarivo izay tarihan'ny ben'ny tanàna Ramatoa Lalao Ravalomanana. Efatra amin'ny taona 2012 no nisy ny fiara-miasa teo amin'ny sekoly sy ny ben'ny tanàna Antananarivo. Tamin'ity androany ity ihany koa dia nisy ny fanolorana marobola avy amin'ny Ramatoa Lalao Ravalomanana ho an'izay major de promotion. Raha antsika avy hatrany mikasika an'izay entiny Jessica Miray sy Mathieu Princy. Misalotra ny anarana sahazy ireto mpianatra 590 vao navoaka ny sekoly tsy miankina ISM Adventia ireto. Andian'ny 10 izy ireto ary sambany tamin'ity taona ity vao namoaka ny master 2 ny sekoly. Rahatr'izay ny diplôme DTS sy licence ary ny master 1 ny navoaka. Sampam-piofanana 5 no namoahana ireto mpianatra ireto dia ny gestion, ny droit, ny informatique, ny génie civil ary ny tourisme. Marian'ny taona moa zany a sortie de promotion ny ISM dia 10e promotion reo ankizy mivoaka reo. Reo ankizy reo a dia misy 590 205 personnes zany a na sortant mivoaka amin'ity taona ity a. Ny tsara ho mariana dia misy ny diplôme DTS sarain'ny ISM Adventia, diplôme licence, diplôme master 1 ary voalohany zany a ity sortie de promotion ity amoahana ny diplôme master 2. Marina moa fa anisan'ny miany famoahana ny mpianatra ato amin'ny ISM Adventia hatramin'ny taona 2012 ny ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana. Fa tsy vaovao ny raha ny asa tamin'ny commune urbaine Antananarivo. Mariana taona moa zany hoe madame Lalao Ravalomanana mihitsy nefa miparraine ny sortie de promotion tamin'ny taona 2012. Maromaro ihany ireo nandefasana ny invitation amin'ny resaka parrainage fa izy no namaly voalohany ihany koa tamin'ity taona ity efa tsy zoviana zany fiarahana miasa niaraka tamin'ny madame maraina sortie de promotion madame Lalao Ravalomanana. Tsy manao ambanin-javatra ny fampianarana tokoa ny commune urbaine Antananarivo fa manao izany ho vaindon-draharaha amin'ny fanohanana sy fiahiana ireo sekoly maro eto an-drenivohitra. Ny ben'ny tanàna lefitra no anisan'ny nanome voninahitra ity famoahana mpianatra tetsy amin'ny CCI Ivato ity androany. Nisy ihany koa ny fanomezana marobola avy amin'ny ramatoa ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana ho an'ireo mpianatra mendrika na ny major de promotion. Ny commune urbaine Antananarivo dia manohana mihitsy ny fampianarana
na eny amin'ny vony tsy miankina amin'ny fanjakana na ihany koa miankina amin'ny fanjakana hatrany amin'ny EPP CEG lycée dia ny privé koa dia ohatran'izay hatrany amin'ny université dia manohana ny commune urbaine Antananarivo izay tarihany ramatoa ben'ny tanàna ramatoa Lalao Ravalomanana izay tsy mikely soroka mihitsy manampy sy azo atao rehetrarehetra zany mba hanohanana ny mpianatra sy ny sekoly rehetra satria fatatsika fa ny mpianatra no avin'ity firenetsika ity dia tsy maintsy kolokoloana izy ireo ary izay no nahatonga ny tenanay eto solotena mitondra ny anjara biriky ary manome voninahitra sy ny toerana tahaka itony ny université tahaka itony ary koa manosika ny mpianatra mba hanohitrany izany fianarana izany ary mba hahafahan'izy ireo manana saina tia karokaroka ahafahana mivoatra sy miasa sy manompo ny firenetsika. Ny fanohanana sy fiahiana mpianatra toy izao no mariky ny fanomezana lanja ny fampianarana. Anisany manao izany ho laharam-panomehana ihany koa ny commune urbaine Antananarivo izay tarindra ramatoa ben'ny tanàna. Lafim-baovao hafa kosa indray namoaka rakikira ny CFM na ny conseil du fampihavanana malagasy faritany Antananarivo hira miantso amin'ny fampihavanana ny tonity hira ity izay nampitondraina ny lohateny hoe antso ny fihavanana azaza mpangataka eny Antaninarenina no nisafidiana ampiraina mba hanamora ny fampitana ny afatra mitondra afatra ny hira toy ny fitandrona ny fihavanana eo amin'ny samolombelona nampahafantarina androany teo anatrehan'ny mpanao gazety ary ity rakikira ity. Ireto izy dimlahy anisan'ny mihira ny antson'ny fihavanana izay novokarin'ny CFM faritany Antananarivo. Itahiry, Njato, Thierry, Iaitra ary Christian K. Anisan'ny izy ireto satria mbola misy ny Riza sy Jess Flavioanina ihany koa. Nosafidiana manokana ho zaza no nampiraina ity hira miantso amin'ny fihavanana ity mba hahamora tafita ny afatra. Miandrandra ho avy mamiratra sy lavitry ny kolokolo sy ny korontana ihany koa ireto zaza ireto. Dimlahy amin'izy ireto izao dia zaza mpangataka sy mpihira eny Antaninarenina. Manana feo ka nantsoina hampita afatra ho an'ny malagasy. Itahiry no zokony indrindra amin'izy dimlahy ireto. Nanano sarotra kely ho azy ny nianatra ilay hira satria manana olana amin'ny famakian-teny izy, saingy kosa manana fitadidiana lalina. Ity ery kosa indray no zandriny indrindra amin'izy dimy rahalahy mpiaraka mihira eny Antaninarenina. Fantatsika tsara ny hoe heriny atsao hoe hira zany sady mitondra afatra zany mitondra fifaliana ihany koa ary any anatin'ny fo. Ny fihavanana dia voalaza foana fa miainga avy eo amin'ny fon'ny olona tsirairay. Ka dia reto zaza reto no miantso ny fihavanana satria fatatsika fa ny fihavanana dia tsy ny fihavanantsika olombelona zao tsy efa hitatsika miafaka miaraka daholo ny olombelona rehetra fa ny fihavanana amin'ny zavaboary ihany koa tena zava-dehibe ho antsika rehetrarehetra zany. Fa raha mbola zavaboary hitanareo ny rivotra, ny vorona, ny hazo, ny rano io fa ny zavaboary tsara indrindra dia aoka tsy ho adintsika fa ny olombelona. Ka rehefa tsy sa mamono vorona tsara tarehinao tsy sa amotika voninkazo dia tsy tokony amotika olombelona. Reo dia le mpihira eny amoron-dalandreny, re le miantsoantso antsika eny amoron-dalandreny zareo reo dia fantatra fa manana ny fahaizana, manana ny efa fahazarana sy ny fiarahany dia nakamban'izay izy rehetrarehetra reo zany dia afaka miantsoantso antsika rehetra ndraiky izy hoe ny fihavanana zareo andao ho lalaina sy hiainana eto amin'ny firenetsika ity. Misy antony sy tanjona manokana ny namoahana ny rakikira amin'izao fotoana azo lazaina fa mahavaivay iainan'ny firenena amin'izao dia ny fiantsonany samy olombelona irahina sy hiavana. Ny antony dia izay mihitsy hoe tsika indray variana sy zatra hoe hianan'ivon'le tontolo anaty bureau ambony latabatra mikravaty sy ny karaza any ny vetsifa fa tena tontolo mendrika sy tsara fa misy tontolo tsara no menjanahary tsy mila ametrahana voninkazo tsy anaova décoration fa décoration naturelle hoe efa meny zanahary toerana tsara ohatrao tsika ka mendrika hihavanantsika ihany koa zany hoe fampisehoana le fihavanantsika amintsika samy olombelona io ary koa ny fihavanantsika amin'ny zavaboary. Navoaka androany teo anatrehan'ny mpanao gazety ity rakikira ity ka ezaina ny anaparitaka azy manerana ny Madagasikara.
fanamboarana sy fivarotana kifafa asa ray hoentina ampahafantarina antsika eto anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Mahavelona rehefa ivitorana tsara ny asa hoy ny fanazavany Rajan, mpanao kifafa iray avy any Arivony Mamo. Mahavita kifafa 300 eo izy indray andro rehefa tena mandeha ny tsena. Fotoana mialohan'ny fety tahaka izao ihany koa no tena mampandeha ny tsenany. Andeha raha isika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ny izay fanamboarana kifafa izay. Efa tany amin'ny taona 2027 no nanombohan'ny Rajan nanamboatra kifafa. Izany hoe 40 taona izay. Io asa io ihany koa no nameloman'ny vady aman-janany. Manana zanaka 7 i Rajan. Tsy nianatra mikasika ny asa izy fa nijery nataona mpivarotra iray fotsiny dia nahay. Mbola nandeha tsara ny asa tamin'izany fotoana izany. Mbola vitsy ihany koa ny mpanao kifafa toa azy. Efa tsy liana amin'ny kifafa vita tanana sy vita gasy intsony koa ny malagasy amin'izao, antony iray mampiena ny tsenany. Saingy mbola mahavelona tsara kosa ny fanamboarana kifafa raha ny fanazavany Rajan hatrany. Zany hoe ny asa teny Ambohimanaritra zany. Dia fianakavianako ihany ny sako teny dia manao hôtely le dadabe anay. Dia nasiny dia efa nisy olona mpanao kifafa dia nainty izy dia apetrany eo amiko le kifafa. Dia amidy sady miasa no mivarotra kifafa. Dia avy eo araikitra nanao kifafa amin'izay. Tamin'izany ny tsara noho izao. Tamin'izany ny tsara ny tsena noho izao. Zao manko efa lasa tamin'izany mbola vitsy kely atao hoe vitsy kely arakaraka le olona manao azy io. Vitsy kely ny mpanao kifafa. Fa zao efa be dia be manao. Avy any Arivony Mamo ny fanafarany bozaka anaovany kifafa ary ny vady aman-janany ihany no maka izany. Mianja vidy anaovana kifafa tokotany kosa indray dia any amin'ny faritra Manjakandriana no angalana izy ireo izany ary izy sy ny zanany ihany no makany. Ny taony kosa indray dia mpanao charbon avy any Manjakandriana no mitondra azy ka 100 ariary ny iray. 700 ariary araka izany ny masokarena ny kifafa iray toy izao hitantsika amin'ny sary izao ary mivarotra 10 ariary i Rajan. Mianja vidy zao any amin'ny faritra Manjakandriana iny no angalanay anazy zany. Fa tony le bozaka tony faritra Arivony Mamo. Efa zatra eny ko tamin'izay ihany nanao anazy zao efa 7 taona tsy efa 3 taona mahery zany. Mbola io ihany namelomako vady aman-janany. Efa mihavitsy amin'izao ny fitadiavana akora fototra toa ny taony sy ny bozaka satria efa mihasimba ny ala. Efa simba ny doro-tanety ihany koa ny bozaka. Manodidina ny 500 ariary ny kifafa amidy eto ka hatramin'ny 504 ariary. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao. Ankasitrana tomboky lasy sy tomboky vavy ny fanaranao izany hatramin'ny farany dia mirary farany herinandro mahafinaritra ho antsika rehetra ary manome fotoananao amin'ny alatsinainy toy izao indray. Veloma tompoko.